Oy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino azy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Miarahaba anao zay mitandregny zao fandaharagna izao. Ny atolotro anao amin'ny ity andro niany ity dia ny resadresaka sy ny toriteny zay nataony Monseigneur Benjamin Marc Ramarson tao Sevaina tamin'ny Zoma 11 septembre 2015. Andro nanokafagna ny fety fankalazagna ny jobile fahadimampolo taona ny orenan'ny fikambanan'ny Masera tao amin'ny distriktan'ny Sevaina. Ke manasanao ary agnaraka izy ty hatramin'ny farany. Tonga ny fotoan-dehibe nandrasantsika tamin'ny herinandro lasa isika nandray teto ny any Mompera Job Razobelina zay nandray Andrimasera tamin'ny toerana ity 50 taona lasa zay. Ny totorepikafaliana isika tamin'izay Soma Sesabotsy. Tonga ny fotoana manaraka zay nampifanarahana alohan'ny Zimzimba tsy hifanalavitra ny fankalazana zao faha 50 taona natonga Andrimasera aty Sevaina sy aty amin'ny diocèse ny Fianaratsoa izao. Ka vory eto isika amreto 3 andro feno reto Soma, Sabotsy, Alahady hankalaza zao taona zao bily izao. Izao ranary ireo ray aman-drenitsika nanapa-kevitra tany am-piandohana hanorina fikambanana religiosy va malagasy eto Madagasikara. Monseigneur Jean Wolf sy Mère Geneviève ny antsoroko atity lehibe tany am-piandohana ka nahatonga zao fety lehibe zao. Soranako ary Monseigneur Gilbert Mompera Job sahina nanapa-kevitra handray Andrimasera taty Atsimo ka nampiroboroboky ny fikambanana taty amin'ny diocèsesika sy ny sandrahaka nanerana ny tany Madagasikara sy any velany. Fanombohana n'izao ary dia sonana ty ray aman-dreny zay tonga hatramin'io maly ka nanome fampianarana teto na ho Andrimasera sy ry frère sy Mompera zay teo na ho antsika laika zay tonga teto. Ndreo ary misy pretra 4 amin'ny raha lahy mianaka tarihiny archevêque zavady mamitsangana kely Mompera Albert amin'ny fikambana ny fianakaviana masina miasa ny diocèse ny Morombe. Mompera Albert etanao Mompera Fidèle diocèse Port Berger tonga eto mamonjy ny fetitsika. Mompera Omer diocèse ny Diogo tonga mamonjy ny fetitsika isoranazy reo. Mompera Rakamis Michel diocèse ny Fianaratsoa ary mitarika ny sorona masina Monseigneur l'archevêque Benjamin Marc
Tamarson arseveka ny tekosiarez misaotra anareo ty mirala mianaka tonga manotra ny sonamasina amin'ny fanombohan'ny fety zao soratsika mianakava mahamenatra ny hoe manao salam ranony kopa dia tonga namana vao mavomavo mahamenatsy fo dia mahamenatsy akoa ny hoe ny agnaterakira koa ro ratsy feo sahalan'ompery mahamenatra zany zao fa indreo monseigneur ny onina fo tonga ny maro fa ireo ny tonga amin'ny atoandro zao feno ny onina na ny amin'ny tribune ambony na ty ambany sisay vo tonga misaotra azy reo monseigneur ianao no mitarika ny solonamasina fa ray aman-dreny ianao misolo ny arseveka ny diocèse ny fianarantsoa zay mreto tonga eo amin'ny fotoana mampety azy misaotratsika abiavy sanganary hanoho solonamasina isika miara misaotra an'Andriamanitra tokoa isika tafahoana eto ary mino aho fa tsy isika fotsiny a fa ireo razasika zay neloha lalana sika ny tany saina teo ao ary monseigneur Wolf, mamera Geneviève, monseigneur Gilbert Ramanatoine, mon père Job sy ny sisa rehetrarehetra zay azo lazaina fa loharano sy fototra nahitana an'izao fiombonantsika 50 taona aty aoriana izao androm-pahasoavana tokoa ary zao ary izao tokoa no hanomboantsika ny atelona masina efa nanomboka tamin'ny fampianarana isika toizasika amin'ny izao eukaristia faratampo sy loharano ny fiainana maha-kristianina zao ary itoizasika amin'ny fisaona sy fibanjinana ny sakramenta masina andro zoma rahateo moa androany ary toizasika amin'ny lanonana sy fety maro isan-karazany rapiso ary dia anokafasika ny 30 taona vaovao ny eukaristia masina zay ankalazasika rapiso ary dia tafahoany tokoa ny tokotelo mamasina andro eo amin'ny eglizy dia ny pretra ny religiozy ny voatokana ary isika kristianina laika amin'izao taona ny voatokana izao sady amin'ny taona ny fianakaviana taorian'izay teny fanokafana izay moa dia nytoy ny sorona masina na dia tsy arahintsika eto azy fa indro ary ny toriteny atolotro ho antsika jiaby magnasanao ary agnaraka ny fampianaran'ny arsevekantsika ombatsika mianakavy anie ny tompo evanjely masina no soratany masindalioka tamin'izany andro izany i Jesoa nanao izao fanoarana izao tamin'ny mpianany moa ny jamba mahataridalana ny jamba va moa tsy hiara-mianjera any ankady va izy roa ny mpianatra tsy mihoatra noho ny mpampianatra fa izay mampianatra tapim-pianarana no ohatra ny mpampianatra azy ihany nahoana no sombembozaka amin'ny mason'ny railainao jerenao nefa ny sakamandimby ao amin'ny masonao tsy hitanao ary ataonao ahoana no filaza amin'ny railainao hoe ry rahalahy aoka hoe sorokio ny sombembozaka amin'ny masonao nefa ny sakamandimby ao amin'ny masonao aza tsy hitanao ry mpiatsara velatsihy esory aloha ny sakamandimby amin'ny masonao izay vo ho hitanao ny fanesoranao ny sombembozaka amin'ny mason'ny railainao izany ary ny tenin'ny tompo teny indraimbava avy amin'ireo tenin'Andriamanitra ireo anampy asika ivelona bebe koa izao
atelona masina atrehisika izao fa indrindra moa atrehanareo eto amin'ny distrikany Sevaina, andro sarobidy, andro fahasoava. I Masina Paoly mananatra ny Timote amin'ny vakiteny voalohany ary mananatra asika ihany koa, ary to mampasiaro azy ny tenin'ireo mpanorona ny fikabanana, satria i Masina Paoly dia sy ny salasala mianso any Timote ho zanany, ary dia miteny mametraka sara mananatranatra azy mba hifikitra amin'ny Jesosy Kristy, ary indrindra atoky ny famindrapon'Andriamanitra, ary maka ny ohatra ny aza izy ny oam-piainany. Dia sinona izay fa nanezika ny fivavahana izy, kanefa noho nandray ny finoana dia niova tanteraka ny fiainany, ary afaka nitarika ny olona amin'ny fahazavana. Ary zay no angatahany Jesosy amintsika ao amin'ny evanjely. Raha te hitarika ny olona isika ho misionera, satria zay moa no ankalazaisika zao, misiona voalohany Maserasim. Raha te hitarika ny olona amin'izay fahazavana izay isika dia aoka anadio ny fiainasika, hiala tamin'ny toetra taloha ka miditra amin'ny fiainam-baovao, sy ny toetra ny namanao no jerenao fa ny fibebanao. Raha marina koa zany dia ny fotoana jobily, fotoana fisaorana an'Andriamanitra, fa fotoana fibebahana ihany koa, andraisana ny famindrapon'Andriamanitra ary ahafahana miroso amin'ny lalindalina koa ka hahatonga atsika ho famantarana. Ary dia izay no mahatonga atsika manokana an'io tolakandro io ho fotoana hibebahasika, hirososika amin'izay fanadiovana taon'Andriamanitra sika izay, ka hirososika amin'ny 50 taona vaovao, ahafahasika manambara amin'ireo mpiarabelona fa indrindra amin'ity faritra ty sy amin'izay toerana rehetra anirahany fikambanana ansika. Igny ny fampianarana nataon'ny évêque antsika tamin'ity andro voalohany nanokafana ny ateloan'andro izay ankalazagna ny taonjobily fa 50 taona ny orenan'ny fikambanan'Andria Maserasim teto Sevenaka misotranao nagnaraka izy igny hatramin'ny farany. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iniany ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio ny ho avy fa sy rampiso, raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, niany ny ho avy fa tsy amaraigny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso, azavay. Sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iniany no ho avy fa tsy amaraigny. Ka noho izany tandremy sara ny anio, fa ny anio ny ho avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel?
comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que